ny zavatsarotra rehetra agnatan'Andriamanitra ataonao tsy manao izay ampahorinanao izy akory fa manao anao eo amin'ny toerana izay ahafahany manao mihoatra kokoa amin'ny fiainanao, mihoatra izay rehetra everinao. androany te resaka aminao mikasika ny famindrapo sy ny famelan-keloka. Nanoratra boky avoangy antsoina hoe mba tsotra amin'ny tenanao dia mamela elo. Ary teo ampandratan'izany boky izany dia nampatsiahivina tanto boky indray ny mahazava-dehibe izany hoe kristianina tsy tezitavy izany sika. Ny kristianina tezitra dia bomba hipoaka mba hainareo ve zany? Nisy fotoana nandehanjery teny hoe fitiavana tamin'ny diksionera grika. Tiako foana ny mianatra io fitiavana io matetika satria izany ihany mitarika ho any amin'izany lalana izany araiko fa sitrapon'Andriamanitra izany. Ka nijereko indray izany ilay teny hoe fitiavana dia iray amin'ireo zavatra izay teneny dia ny hoe ny fitiavana no hivokevitry ny maha-kristianina. Izao ny fangidiana sy lolom-po ary tsy famelana tsy fitiavana izany. Ny atezerana tsy fitiavana. Ka raha ny fitiavana no hivokevitry ny maha-kristianina dia ahoana ny maha-kristianina tezitra antsika nefa misainy sika fa mety izany dia hitanareo tsoera mankany am-piangonana antsika dia manisy tsika eo amin'ny endrintsika rehefa miditra eo amin'ny tokoana ambaravarana. Tsy midika izany fa tsy manana olana amin'ny fahatezerana. Sasany aloha tsy manana fa ny ankamaroanareo mety efa tezitra mihitsy ny an-dalana akaty. Mety nakaty niaraka amin'ny olona mahatezitra anao kory azy ianao. Mety efa nisy zavatra nahatezitra anao koa talohan'ny nahatongavanao tato amin'ity trano ity. Mety tsy azonao ny toerana tianao hipetrahana, tsy ny rainy zareo ny hira nantenainao fa ho iraina. Mahasosotra anao ny hazavana misy ato na azonareo mahasosotra antsika ny sasany amin'ireo vazivazy na izay tsy misy dikany loatra azy. Tiako ianao kely nareo satria tena manan-danja ity androany ity. Ny ankamaroan'ny toerana izay azony satana eo amin'ny fiainan'ny mpino dia azo avy amin'ny varavarana misokatry ny tsy famelan-keloka. Ny ankamaroan'ny toerana izay azony satana eo amin'ny fiainan'ny mpino dia azo avy amin'izany tsy famelan-keloka izany. Jery soratra masina roa sika. Korintiana faharoa toko faharoa 9:12. Dia reto mazava ho azy ho atao ambony eo. Mampianatra azy efa fantatrareo ngamba avy amin'ny dika teny hafa amin'ny Baiboly. Fa raha misy olona avelanareo elo, izany izao dia tenin'ny apôstôly Paoly. Fa raha misy olona avelanareo elo ka za koa mamely izany olo izany ary. Za nefa raha nisy olona navelako dia noho ny aminareo no namelako azy teo mason'ny Kristy niaraka tamin'ny fanekeny. 9:12 dia nilaza ny antony fahazotony mamela sy ny hoe nahoana izy naniry azy ireo mba havidrika mela heloka koa mba elana amin'ny fitaky satana akatombony amintsika. Fa tsy hoe tsy fantatsika akory ny heviny sy ny hafetseny. Tena mitombona fa mety misy sasany aminareo eto androany izay mety manana karazan'olana eo amin'ny fiainanareo na manahoana ny fahavalo efa natakatra izany. Mety efa nivavaka ianao mba hanesoran'Andriamanitra izany olana izany fa mbola tsy te hamela ny heloky ny olona izay nandratranao ihany. Tsy afaka azo ny valim-bavaka ao ianao raha tsy efa mamela heloka aloha. Joyce tsy hainao mihitsy ny fihetsem-poko. Tsy hoe tsy mahalala fomba akory fa lazaiko ihany izy ity inona moa no hidirako amin'ny fihetsem-ponao. Tsy hoe miteny izany satria tsy mirarahana tsy mivaky loha fa tiako lazaina mila mandresy ny fitodiana be loatra amin'ny fihetsem-pontsika sika fa maniry mba hatsiaro tsara amin'ny tenantsika foana sika fa ny marina dia tsy hoe tsara amin'ny tenantsika izany foana sika. Ary raha misoratra masina izay hovakiako aminareo kely avy eo ny amin'ny Kolosiana izay milaza ny hitafiana famindram-po. Hitafiana famindram-po. Mba hainareo ve fa afaka manao fananiana mifidy famindram-ponareo? Izao ny famindram-po tsy rariny. Zany hoe tsy hisy zavatra-drariny ao amin'ny famindram-po satria rehefa mamindrafo ianao dia manome olona zavatra izay tsy mendrika azy akory. Dia mamela zavatra hitranga tahaka izany ianao ka raha tianao izany amin'ny fomba manara-dalàna ianao dia afaka milaza ianao hoe tena tsy hamelanao miala maina amin'izao fotsiny satria tsy netiny nataonao. Fa ny Baiboly nilaza ny hitafiana famindram-po. Fa ambony izany rehetra izany dia hitafy koa ianao, hitafy ny fitiavana.
ary ndray amin'ireo zava-manantanjatr'ireo amin'ny fianako zao ny folona 5 taona lasa dia mianatra manao faniny izay tokony atao tsy hoe satria tiako izany fa tena atao tanjona mihitsy marina aza tena mianatra mihoatra rehefa manao ny tokony atao rehefa mahatsiaro tsy tia manao ny tokony atao zay dia izay zany ny tena tombo ara-panahy rehefa manao ny tokony atao satria ohatra ny tiako zany sady mora atao kokoa sady tsy misy fanoherana dia miasa amin'ny zavatra efa nitomboako aho zany amin'izany fotoana izany fa indraindray koa manao ny tokony atao ianao na dia sarotra azy zany ka aza mihevitra fa mora foana manao ny tokony atao fa zao foana tadio rehefa manao ny tokony atao ianao ary tena sarotra manao zany ny vaovao mafaly dia hoe afaka milaza zao ianao tena mitombo ara-panahy amin'ny fanaovana ny safidy tsara fa aza reraka amin'ny fanaova-tsoa Efesiana 4 dia 9 rehefa tezitra ianao aza manota tena tiako zany satria afaka tezitra ianao nefa tsy manota ny atezerana fotsiny tsy voatery hota foana fa fihetsepo zany zay ataon'Andriamanitra ao anatsika mba halalantsika rehefa tsy hajaina loatra sika ka ny atezerana zany tsy voatery hoe hota foana fa zay ataontsika miaraka amin'ny atezerana ny lasa fahotana ary ao ka tsy hotratry ny masoandro miletika ny fahatezeranao ny fisedotranao ny asoranao na ny aromotanao wow firy ary zao ny olona atao am-piangonana androany mba mideran'Andriamanitra fa afaka ho an'ny fangatahany mba hovaliana izay natory tamin'ny fahatezerana tamin'ny alina hitanareo afaka mody ianao dia miady amin'ny vadinao dia afaka matory miaraka atezerana ianao na dia mandresy lahatra anao aza ny fanamasina tena fantatra tsara fa tokony anetry teny ianao dia akany amin'izy ireo andamina zany na dia tsy fahatsoana akory azy zany satria zany lehibe indrindra sa tsy zany tena tsy fahatsoko zany dia mila manatonary zareo rehefa miteny antsika mila ola Andriamanitra izy ange tsy hoe mitady zava-tsarotra ao ataontsika akory dia mipetraka dia mijery antsika tsemboka fa ny zava-drehetra eno kely angety raha tsy misy afa-tsy zao no atokavana eto androany dia tsy hanenenanao mihitsy ny zava-drehetra angatan'Andriamanitra ho ataonao raha ataonao zany dia anampy anao any amin'ny lalandavitra ny zavatra-drehetra izy rehetra ny zava-tsarotra rehetra zay angatan'Andriamanitra ataonao amin'izao raha misy zavatra zay angatano ajanonao na misy zavatra zay angatano ataonao zay tsy tianao atao akory mitady ianao mba hiatakataka izy zay tokony mba hitiavanao fitsoahana na ny fifandraisana amin'olo zay mba tianao hisarana amin'izay ny zava-tsarotra rehetra angatan'Andriamanitra ataonao tsy manao zay ampahorinanao izy akory fa manaonao eo amin'ny toerana zay ahafahany manao mihoatra kokoa amin'ny fiainanao mihoatra no izay everinao dia mivavaka fotsiny mba ampiasan'Andriamanitra ny vavako androany mba hanampiana olona atakatra fa mila mandeha mihoatra ny fihetsepony atezerana rehetra zany ianao dia ny fihetsepony fangidiana dia fihetsepony tsy fitiavana amin'ny resaka amin'olona zay nandratra ny fihetseponinao dia mila manao ilay zava-dehibe indrindra ianao dia araka ny fomban'Andriamanitra zany satria raha afaka mitondra ny ady sy ireo fangidiana loloposy atezerana rehetra ivelan'ny fiainanao ianao ka voazonao ivelan'ny fiainanao zany dia tena ho gaga sy talanjony ianao ny amin'izay afaka ataon'Andriamanitra ho anao mba firy ary zao ny olona mivavaka ho an'izany fahagagana zany fa tsy maniry ny amely zany zavatra rehetra zany andeha akory dia ho gaga ianao ny amantatra hoe firy nisan'ny olona mipetraka eto androany fa oka mahafinaritra laikody ny olona manodidin'ity toeran'ity rehetra mihiranyhirynareo dia manana marika famantarana dia manao ny firavaka kristianinareo mitondra ny baibolinareo nareo ary mety misy dika teny 20 azy tsy haiko hoe aloha dia vidinareo ilay CD dia mbola tezitra amin'ny olona ihany nareo tsy manaiky raha misy olo-kafa tezitra amin'ny olona fa rehefa ny anareo dia rariny zany satria ny tena marina tsy takatsika mihitsy hoe inona no nitranga taminao zao rehefa nombona tamin'ny azy Jesosy ho izy hoe raha eo mamela ny elony fa tsy fanta zay ataony rehefa nitoram-bato Paoly ho izy hoe raha eo mamela ny elony fa tsy fantany nataony ka raha afaka tonga eo miteboka zay atakarantsika zay nimanoko zarena aminareo nareo dia mino fa ho fiovam-piainana izany ny zavatra iray izay nipitsihan'Andriamanitra tao tompoko tona vitsilasy zay za zany tena wow hoy izy Josy rehefa misy olona mandratra anao dia mila mifantoka kokoa ianao amin'izay ataon'izy ireny amin'ny tenany mihoatra
izay nataony taminao. Satria hitanareo Andriamanitra tsy mba manamahy van'izany loatra rehefa mandratra zanany ny olona. Manana ray sy reny maro sika ato zao. Ahoana ny fihetsika ao raha misy olona mandratra ny ray amin'ireo zanakao, zany hoe tsy maintsy tsy maninona daholo izay ataonareo rehetra any fa mandratra ny ray amin'ireo zanako. Tena anana olana ny hijanonao kristiana amin'izany andro zany. Amen. Ary tsy tian'Andriamanitra zany hoe misy olona tsy marina sy ratsy amin'ny zanany zany, na rehefa mitsara azy reny zareo na mitsikera azy na manao zavatra tsy araka n'Andriamanitra aminy. Ary za tena mino fa mila mianatra sika zany mahatonga ny Baiboly laza ny vavahantsika ao amin'ny fahavalontsika. Mila mivavaka ao amin'ny fahavalo sika. Izay nataon'izy ireny tamintsika tsy mahavita be loatra fa tsy amin'ny tsy famelantsika azy ihany. Zareo ihany tena mila fanampiana amin'izany. Aza atao tratry ny andro mletika ny atezeranao. Zao ny zavatra lazainao, tsy afaka ovaiko ny fihetsem-poko, tsy voavako ny fihetsem-poko. Tsy miresaka ny fihetsem-ponao sika, fa ny fanapakevitra tsy maintsy raisinao. Iverinao fa ho vitako ve zany raha toa ka tezitra mideva, zany hoe afaka no amin'ny hevitra iresaka aminy zany na iveriko tiako zany na tsy. Dia rehefa tezitra amin'ny olona ianao, ny zavatra voalohany ataonao dia manala azy ireny amin'ny fiainanao. Manangana rindrina mihitsy, zany hoe zao hitanareo mivoaka avy eo amin'ny varavarana aloha dia mihodina amin'ny varavarana aoriana mihoatra ny mandalo ny hevitra izay misy azy. Marina mbola ao daholo ianareo amin'izany. Fa hitako tamin'izany fa afaka misafidy ny andalo eo amin'ilay hevitra dia milaza hoe tsara angaha io lalao baolina kitra io. Mila zavatra hosotroina angaha ianao. Tiako ianao fa andeha atory aingana. Firy aminareo ny mino fa zany resaka tezerana zany dia tena olana lehibe amin'ny kristianina. Hitanareo zao fa mila manao zavatra mikasika izany sika, mila mandray andraikitra manokana daholo sika rehetra. Ilaza hoe za tsy aina amin'ny fahatezerana. Zao tsy ho afaka ny anao zavatra amin'ny fihetsem-ponao foana ianao fa afaka manao zavatra ny amin'izay ho ataonao ianao satria malalaka tsara ianao isafidy. Ary raha manao ny tokony atao maharitra tsara sika dia anaraka ao aoriana ao ny fihetsem-po. Mbola veriko indray zany. Raha manao ny tokony atao maharitra tsara sika dia anaraka ihany ny fihetsem-po avy eo. Raha amin'ireo zava-mitranga rehefa mivavaka ho an'ny fahavalonao ianao dia tena sarotra ny mijanona tezitra amin'ny olona izay entinao mibavaka. Ka afaka manomboka manao zany ianao. Mivavaka ho an'ny olona nandratranao. Mivavao azy dia ny zavatra hafa koa ataonao dia raha tezitra ianao dia ny mandray Baiboly dia mianatra an'izany lafiny izany. Hitanareo raha marary ny lohako tsy andehanao saron-doha mihitsy Ary efa tezitra amin'ny olona ianao tsy mila afatra ny amin'ny fahombiazana izany ianao, fa mila tongeto ianao dia mila mianatra ny amin'ny fahatezerana, ny fangidiana, ny lolompo sy ny tsy famelana dia mila mianatra izany ianao dia mianatra izany mandrapivoaka ny teny izay andrava izany fatorana izany ala aminao dia izay vao anaraka ny fahombiazanao. Fankatsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana, izay ny fomba tsara anaovanao izany fa ho atolotra anareo ho ambonin'izany ny zavatra-drehetra. Ka tsao ilay fanjakana, ataovy izay anaovanao ny zavatra araka ny fomban'Andriamanitra dia Andriamanitra no anome ny fitahiana. Tsy voatery hikatsaka amin'ny fitahiana izany ianao aloha izy hikatsaka anao. Filipianina 4:5 milaza hoe mila manana saina tahaka izay nananan' Jesosy sika. Dia mitoy izany miresaka ny amin'ny fanetretenana. Hitanareo, ny fanetretena dia hitako fa mety ho ray amin'ny toetra tsara indrindra izay afaka velabelarintsika. Mety ho isan'ny sarotra tadavina indrindra fa ny tena fanetretena dia mety ray amin'ireo toetra mombanao izay tsara indrindra ka tiany Jesosy ampianarina anao. Raha mino fa tsy mitombona ny hoe mamindrafo tsy misy fanetretena. Vao tsy ela akory izay malahelo amin'ny laza fa tena tezitra lavitra mihitsy tamin'ny fotoana teny aloha. Na zaza tezitra tany amin'ny fahatezerako taloha. Fa tamin'ny fianakaviana ihany izany tsy dia akory fa misaotra ny tompo. Za tsy dia efa nifaty ela izao tsy mandany andro amin'ny fahatezerana izany intsony. Fa efa 7 taona tamin'ny janoary lasa dia hiady ho aiza-tsony ary. Fa tezitra tamin'olona aza aloha tsy hanazava ilay izy amin'ny Atsipriany fa ny tantara ilay tantara feno tamin'ny boky izay nosoratako fa
tsapako le ola zany tena adala ary manao zay ametrahana fanerena tamin'ny fotoana izay tsy nilako an'izany mihitsy za zany misy zavatra kely izay nampanovoko azy ireo dia tokony ataony zany azonareo satria mahasoa azy ireo dia za ihany tahakany hoe zany hoe tonga dia ny safoka tsy dia manao zany loatra aloha fa androako ilay olona dia nilazaiko ny olona izay rehetra nataony tamiko dia nilazaiko dia natsokony zanako dia tantaraiko azy ireo ny karazan'ilay zavatra hoe tena tsy mety zany fa hiresaka mikasika izany sika androany satria ny fitiavana dia manarona ny fitiavana tsy mampitanjaka fa manarona zany ny fitiavana manao izay erovana ny fifandraisan'ny hafa foana tsy manao izay anombany zany izy fa tena tezitra loatra ka tsy hoe za ihany tsy tia azy fa tsy tiako tian'olo-kafa ihany koa izy tsy mahatezitra anareo ve rehefa misy olona mandratra anao dia ianao miaraka amin'ny olo-kafa izay malala azy ireny dia lazainy amin'izay fa tena mahafinaritra ao ilay olona tsy tianao sy tonga ianao dia teny hoe ilaza zavatra iray naroa aminao fotsiny a ka izao aloha za entitra dia nihevitra fa rary ny atezerako ka dia lasa ny 3 andro dia toy ny andry azy mba hiantso ahy alatsiny a tsisy antso telefona ndray maraina rehefa nivavaka tena sarotra mivavaka rehefa tsy mankatoan'Andriamanitra ianao satria rehefa mivavaka ianao dia toy milaza zavatra izy fa tsy te haino ianao ka rehefa mivavaka andray maraina ary ataoko fa efa andro maro ny lasa ka nahafahan'Andriamanitra nandresy lahatra kely ady nanomboka nametraka atao boka izy hoe etsoko ilay olona ka ialako tsiny aminy za zany afaka milaza aminao hoe Andriamanitra tsia aleo aloha tsy amin'ity fotoana ity ianao ange afaka mikasika olona anao mety dia maninona no za rehetra io vehivavy koa ange ka kristianiny dia tena ny andrela ary tena azo antoka fa hitanareo zany zao tonga dia ampiasainy milaza tena tena nidratra anahy dia ianao koa tsy tokony hoe ka nilaza zao fotsiny eny ary Andriamanitra andeha ho ataoko zany satria tiako ianao ary te ho pakatoanao fa farafaratsiny mba ataonao milaza koa izy hoe za koa ange diso ny hevitra hoe tena mety afaka manao tia raha tonga tsy za daholo ny tompona andraikitra feno amin'izany rehetra zany ka ny antso azy sady nanantena ihany tsy adrasan'ilay antso satria matetika izy manao zany fa jereo ange tao trano izy tamin'izany andro zany mazava ho azy resaka amiko hitanareo za zany hoe azonareo za tena mba ilaza aminao fotsiny afa tezitra loatra tamin'ilay afarany iny dia zany hoe avetrany dia hoy izy hoe hitanao zao okizay aza misainany amin'izany tsony hoy izy hoe za koa mba nanao tsinety ange fa tena nafinaritra zany ary tena lasa tahaka ny hoe lasa ny fanerena rehetra afaka ny vavaka dia nitoy tamin'ny boky koa fa tena nanampy azy zany fa tsy nahavity zany raha tsy nanam-pandriana ampietry ny tenako aloha ka namela azy isaina fa izady azonareo tsy tena nihevitra loatra fa diso fa ny anarako dia hoe na dia nihevitra azy ho diso azy za na maliko azy tamin'izany fomba izany koa dia tena diso na dia misy olona manao zavatra diso aminao aza ny atezerana izay anananao sy manomboka zarainao dia mbola diso ihany koa ataoko fa mila mamelatra toetra tsotra sy mamela kokoa sika hitanareo amin'ny mahazatra za tsy mba olona manaikinaiky izany fotsiny fa namelabelatra kokoa ny amin'izany toetra izany tamin'ny fiainako ahy ianareo hoe nahoana fa tena sarotra mihitsy aminao raha tsy tonga amin'ilay teboka ianao na hoela na hoaingana mba hahafahanao ny lasa olona tsotra fa tsy ho be alahelo sy be lolo-po ka tsy azo e zavatra rehetra tianao amin'ny fiainana foana misy soratra masina izay tena tiako mihitsy mino fa isan'ny sombony tena tsara indrindra amin'ny baiboly zany ary tao amin'ny Matthieu 1:7 ka hatramin'ny 7 mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mahavesatra etany fa izany no hanome anareo fitsarana anamora sy amelombelandray ny fanahinareo aho entony ziogako ary mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavina ampo aho tsy tena mahafinaritra ve zany tsotra tsara saina malemy fanahy dia tena tiako ilay faran'ilay izy hoe ahita fitsarana sy famelombelomana sy
fitsaharana ary fitahiana tanteraka ho an'ny fananareo nareo. Jereo raha vao naniriny anetry tena sy ifona amin'ny olona fotsiny amba ahazony zany fiedanana zany na dia nihevitra za fa tokony hiala tsiny tamiko izy, ny valo soa izay azoko avy hatrany dia fitsaharany fanahiko izay tsara sy mety amin'ny fanahiko. Fa maivana ny ziogako ilaina tsara ary tiako ilay sombony ao amin'ny dikateny hafa amin'ny Baiboly, izany hoe tsy mandatsy, mafy, maranitra na manery. Notezaina ny lehilahy ray ny raiko izay tena mpandatsa sy mafy, mora tezitra sy maranitra, ka isaky ny manakaiky azy ianao dia tsisy afa-tsy fanirena amin'izany. Ary mampalahelo milaza zao fa tena lasa ohatr'izany koa ny taona ho avy manaraka tamin'ny fiainako. Tena mpanara-dalàna, hitanareo raha tsy mamindra fo ianao dia lasa hiankina amin'ny lalàna. Fa tsy misy hoe izy roa na ianao zany miankina amin'ny lalàna na mamindra fo. Ary ny hoe mpanara-dalàna amintsika fa manana fiandrandrana manokana amin'olona ianao zany amin'ny trangan-javatra rehetra. Ary raha tsy tanteraka ny zavatra tena hainao dia anomboka ho tezitra ianao dia mahazatra ampafantatra zany amin'olona ianao. Mazava ho azy te handrandra zavatra tsara sika, mba te handrandra ny tsara indrindra amin'ny fiainana sika, fa ilaza zavatra izay tsy afaka handrandratsika avy amin'olona dia ny fahatanterahana zany. Fa tsy tanteraka sika ary tsy mba hita fiangonana tanteraka, tsy ahita asa tanteraka izany, ary tsy ahita olona tanteraka ao vadinao izany, ary tsy ahita zanaka tanteraka. Fa raha tanteraka isika dia tsy ho nilan'i Jesosy izany. Isika rehetra manana fahalemena, fa manana hery daholo koa, nefa manana fahalemena daholo koa. Dia izay no mahatonga ny Baiboly feno afatra ny amin'ny tokony hahatonga antsika amela heloka aingana. Mila tsotra amin'ny famelan-keloka sika, dia tokony hahita ny tsara indrindra amin'ny olona rehetra sika, ary tokony sika tokony ampivelatra toetra mamindra fo isika. Zay ny vali tenitsika voalohany dia hoe hitanao zao aza manany amin'izany, aza manahy fa tsy olana loatra zany, za koa aza mba nanao diso, fa tsy hoe ahoana navitanao izany tamiko, dia ina koa no ambadiko izany, hay ianao ty ka tena dala mihitsy nanao zany adosoany izany sady tena nandratra jereo ny olona manetry tena malala fa tsy mendrika koa izy. Ny olona manetry tena malala fa raha tsy ny fahasoavan'Andriamanitra, ny famindrapony sy ny fitiavany, ny famelan-kelony, famoram-panahany, le retsy ohatra ny ahoana reny efa rahantsika. Zay no mahatonga ny tantara ao amin'ny Matio tena manan-danja. Rehefa nilaza Petera hoe impiry moa any tokony amela helokan-dralahako. Tena tiako zany, impiry moa any tokony amela helokan-dralahako. Mino fa ny andrandra fetra amin'ny Petera tamin'io. Sika rehetra nge misaina izany dia hoe hitanareo raha mbola manao izany indray ianao dia tena tsy handevitra aminao tsony aho. Dia ny toy ny tantarana lehilahy ray Jesosy izay tsy afaka nandoha ny trosany ary nangataka ny amelana azy izy, fa dia navela ny tompony izy. Fa avy eo io lehilahy io ihany, io olona io ihany marina raha tezitra ianao androany alina dia ianao zany olona zany hoe raha tezitra ianao androany alina dia ianao zany olona izany, satria tsy afaka nandonitrosanao ianao dia nangataka n'Andriamanitra melanao dia namelanao aingana izy, fa namindra fo taminao izy ary mbola amindra fo aminao sy amiko ihany koa isaky ny mankeo aminy sika miaraka amin'ireo fahalementsika matetika mihitsy no amindrany fo amintsika. Ka ahoana moa no andavantsika tsy amelan'ny olona izay nandrandratsika? Tena mangina izy zany. Inona zao no andrindrainao amin'ny olona? Za sy dia efa nanana olana maro nandrindra ny taona maro mandra-pahatonga anay mifanaikiny amin'ny fomba izay ananay, ka nanana fivoriana tany an-dakozia zay. Tamin'izany dia
fandray tanana dia fampijery ihany koa dia hoy aho hoe raisiko amin'izao mahainao anao izao ianao, dia ho koa izy hoe za koa mandray anao amin'izao mahainao anao izao. Zany akory tsy midika fa tsy mila fiovana izay roa, fa hitanao zao av'Andriamanitra ihany manova olona. Tsy hanova olo zany ianao mifahatezeranao aminy amin'izay maha izy azy ireo, satria mety hiova kely ihany izy ireo mba hampiononana anao, fa raha tsy manao asaopo ny Andriamanitra, ninona zavatra ataon'izy ireo izay angatanao azy ireo ajany dia lasa mikisaka ao any amin'ny toeran-kafa. Mety iseho amin'ny fomba hafa ihany koa fa hivoaka amin'ny toeran-kafa ihany. Zany mahatsara koa ny vavaka ho an'ny olona. Dia afaka miresaka amin'olona ianao. Hitanareo ny famindram-po tsy midika fa tsy miatrika mihitsy ianao, fa Jesosy niatrika. Niatrika olona izy, niatrika ny olana izy, fa mbola tia olona foana ihany. Fa mila mianatra ianao ny tsy hanantena olona ho tanteraka eo amin'ny fiainanao, satria hitanareo zao tsy misy tanteraka isika.